Efa miroso amin'ny sehatra matianina kokoa ireo mpamokatra malagasy nahitana taratra izany ny fitrandrahana hazan-dranomasina tanterahan'ny orinasa malagasy Manda SA. Ny mpitantana izany orinasa izany moa dia nahazo ny loka voalohany tamin'ny fifananana mpandrarahamentrika ny taona 2012. Miditra amin'ny sehatra ny matianina ireo mpandrara malagasy misehatra amin'ny tontolon'ny fitrandrahana hazan-dranomasina raha ny eo anivon'ny Manda SA, orinasa tantana malagasy no resahana. Ity orinasa ity izay nahazo prix de l'entrepreneur tamin'ny taona 2013 noho izy nahazo fankatoavana Europeanina no mampiasa ihany koa ireo fomba fitehirizana manara-penitra. Manana orinasa agréé au nom européenne zany société Manda ahafahana mikirakira ireo hazan-dranomasina ireo zany hoe raha ohatra dia tahena kokoa ilay manara-penitra dia hoe voaraka tsara daholo zany ny fepetra takina mampiahisavina ny trondron-dranomasina dia atokisana tsara ny vokatra amidy azy tsy tokony tsy manana ihany sy mpanjifa miaraka aminay. Isan'ny mandray anjara feno amin'ny tsena be Fermada andian'ny fa 12 tanterahany eto amin'ny tokotany malalaka ny Saint-Michel Parbe moa ity orinasa malagasy ity izay akoatra ny fivarotana ireo vokatra hazan-dranomasina avy amin'ny lafy valonosy dia manao fampisehoana karazana nahandro vita amin'ny hazan-dranomasina ihany koa. Tsy ny trondro rehetrarehetra fa mampianatra fomba fahandro vitsivitsy zay amin'ireo le zavatra amidina ihany zany hoe mitanjona izany tsy dia any amin'ireo hoe mitady vola amin'ity foaty fa manome exemple ho an'ny mpanjifa zany hoe zao ny afaka anaovana ny trondron-dranomasina dia afaka manandrana izy any dia mahoety no amin'ny fandrahoana ny an-trano rehefa avy eo. Karazan-tsakafo iray tsy misaraka malagasy ny hazan-dranomasina izay mitondra zava-tsoa maro ho an'ny fahasalamana. Tsara be le izy sady azo anao raha trondro resaka ao anatiny valeur alimentaire zany amin'izao fotoan'izao misy ny atao hoe oméga 3 dia ilaina tokoa zany riche en bon cholestérol fa tsy mauvais cholestérol. Tsara le izy zany hoe tsara tsika malagasy mihinana trondro afahantsika justement miady amin'ny mauvais cholestérol. Mandritra ny tsena be Fermada ho an'ireo maniry ny tondra hazan-dranomasina atao fanomezana ho an'ny olona ny ampitan-dranomasina dia misy ny hazan-dranomasina efa voafono no manina no sady misy alalana izay efa nangatahany ity orinasa ity tany amin'ny ministeran'ny Jony sy ny Harena anaty rano.